Ho ampitombona ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, tratro izao faran'ny herinandro izao. Misaotra indrindra tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay. Atolotra ianao ny dera misaotra ny azy ary voninahitra amin'ireny. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, hitantsika teto nandritra ny herinandro ty ny amin'ireo ohatra ny karazan'ny fibebahana, satria miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo dia ohatra zao tsaroantsika tamin'izany ny Isaia 40:22-20 ny amin'ireo hoe karazana fibebahana tamin'ny talata teo, dia tsy inona akory fa ao ny hoe fitomaniana, fitolokoana, fiaratana lona, songotra, dia fisikena lamba fisaonana. Dia fitantsika koa ny amin'ireo karazana fibebahana zany. Fa izao raha mikasika an'izany lohahevitra izany dia efa ataoko hoe efa mihitahitantsika ny mahazava-dehibe an'ity resaka hoe antsoin'Andriamanitra isika mba hibebaka ity ao anatin'izao vanim-potoana nikareny izao, 7 andro iainantsika ny loko volomparasy ry havana. Ka raha sitrapon'ny tompo izany alahady rapitso dia ireo dingana ny amin'ny fibebahana indray no hojerentsika araka Nozia 17:9 sy ny 4. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Mitondra-teny ianareo, eny miverena amin'Jehova ka manaova aminy hoe mamelà ny heloka rehetra ary raiso izay tsara, ka dia aterinay ho fanatitra ny molonay. Asiritsy hamonjy anay, tsy hitaingy soavaly izahay, sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra eo, fa ao aminao ny haintanin'ny kamboty famindrapo. Amen. Dia raha sitrapon'ny tompo izany dia avako dia rapitso izany no toriana amintsika araka izany teneniko hoe ireo dingana. Andrasan'Andriamanitra antsika ny amin'izany fibebahana izany. Alahady fahatelo koa rapitso noho izany dia misy ny asa sy fampielezana ry havana, manomboka amin'ny 9 hatrany ny fampivavahana, ary rehefa tapitra izany dia misy ny fotoana iarahan'ny mpitandrina miaraka amin'ny ray aman-dreny, antsoina hoe sekolelady ho an'ny olon-dehibe, ary dia misy kosa indray ny sekolelady izay iarahan'ny ankizy rehetra ihany koa miaraka amin'ny mpahay sekolelady ary aza-donoina fa rehefa mirava indray ireo dia misy ny fiarahan-mpitandrina amin'ny fihevitra rà. Dia samy mivavaka tsika, miomana am-po am-panahy amin'izany fotoana rehetra izany, fa fahasoavan-dehibe no omeny tompo antsika ry havana, ny ahafahan'ny fiangonana manatanteraka an'izany fanompony samihafa izany isaky ny alahady maraina. Koa dia inganeo ihao samy miomana am-po am-panahy isika ho eto am-bavaka ireo tompony anjara rehetra, ary mivavaka ho antsika ihany koa mba handray fitahiana sy fahasoavana, indrindra itombo finoana sy fanoloran-tena rehefa avy mivavaka rapitso. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Mivavaka ary isika. Dia misaotra anao izay tompo ny amin'izany, fa zava-dehibe tokoa ny fahafahanay mametraka amin'ny fiainanao eo am-pelantananao. Dia fantatrao ary ireo tompony anjara rehetra amin'ny fotoana rapitso araka ny anarany avy. Mino izay fa efa niomana izy ireo. Ka mifanahinao masina koa no ka hanampy azy ireo tompo hiaraka aminy ahavitany ny didiny sy ny andraikin'ny soamantsara eo anatrehanao. Mivavaka koa izay. Ampimany manokana tompo satria ny asa sy fampahirezana rapitso. Ampimany ny vahoakanao handray ny teninao aloha izay ho toriana, ary koa hanatrika ny asa sy fampahirezana mba ho tena ampitombo finoana, fanoloran-tena, hanafaka amin'ny famatoran'ilay ratsy tokoa izany, fa tsy hoe sanatria handeha amin'ny fahazarana fotsiny. Koa apetraka eo am-pelantananao koa izany. Tahaka izany ny fianarana sekolelady, ray aman-dreny hitondra ny zanany, mpampianatra sekolelady koa vonona soamantsara, ary ny fihaonana amin'ny ray aman-dreny sy ny mpihevitra rà avy eo. Izany rehetra izany tombo tsy vitanay raha tsy hoe ianao ry fanahy masina mitari-dalana sy momba anay isan'andro, dia nganimba ho tanteraka sy lavirary izany. Dia apetraka aminao manontolo tompo ity tontolo andro faran'ny herinandro iainana ity, mba ho feno ny voninahitra ao izay ataonay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havako dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa.